Apokalipsy toko faraiky amby roapolo ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny filoha sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akirako. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny filoha sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akirako. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy toko faraiky amby roapolo ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny filoha sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akirako. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny filoha sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akirako. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy toko faraiky amby roapolo ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny filoha sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akirako. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluja. Amin'ny fivaliana lehibe indray raha lasana babalala ny amintsika amin'izao fotoana izao. Fa lehibe indray ny tenako mino aminao eto androany ary dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay tratrantsy eto. Ny fiadanan'ny tompo anefa amintsika rehetra raha misaotra anao ny fidiny araka aminay eto amin'izao fandarana izao indray amin'ity androany ity. Ny tanàn'Andriamanitra mahery ane hikasika antsika rehetrarehetra ary matoky sy mino koa fa raha androany no vao tonga eto dia ampahery anao ny fotoana izay rahantsika eto androany. Adiny iray sasany hoe rahantsika, adiny iray sasany inoko fa tsy adiny iray sasany lany fotsiny eo amin'ny fiainanao fa adiny iray sasany tena hoe atsapanao hery, atsapanao tanjaka, andraisanao tanjaka ara-panahy, andrenesanao tolotsaina avy amin'Andriamanitra. Tahiny tompontsika rehetrarehetra. Fa lehibe mahita anareo ary raha androany no vao tonga dia tety aminay tsika sendrasendra koa natongavana eto, tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia maretatra amin'ny farany. Androany miditra voalohany teto raha nabavintsika Marie Angela any Oman. Antsika moa izay miditra voalohany dia mena tsodrano mahafinaritra be. Halleluja. Ary androany dia nitsodrano menanao raha nabavy Marie Angela dia ao amin'ny bokin'ny Isaia faraiky amby 50 andininy faraiky amby 20 hatramin'ny fahatelo amby 20. Halleluja. Isaia faraiky amby 50 andininy faraiky amby 20 ka hatramin'ny fahatelo amby 20 amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao manao hoe: koa mianohy ianao izao ilay ory sady mamo tsy amin'ny divay. Izany hoe tena efa ataon'ny fahoriana mamo ohatran'ny mamo mihitsy, ataon'ny fahoriana amin'ny teny reny mihitsy. Izao no lazain'i Jehovah tomponao dia Andriamanitra izay mandahateny ho an'ny olona. Indro esoriko eny an-tananao ny kapoaka mampiraikiraiky dia ny kapoaka gobelina ny fahatezerako. Fa ataoko eny an-tanan'ny mpampahory anao kosa dia izay efa nilaza taminao hoe miankofa mba ho hitsahanay, ka dia nataonao tahaka ny tany ny tenanao sy ho tahaka ny lalambe ho amin'izay mandeha ao. Dia namoa izany ny fean'izany fa hisavatra ho atsivadika Andriamanitra.
gobli mampiraikiraiky a zay mitazona an'iny dia miraikiraiky, zay mitazona an'iny dia tsy lasa lavitra, zay mitazona an'iny dia tsy voasakana foana, miraikiraiky tsy mahavita zavatra. Ary samy efa nitazona tamin'izany daholo tsika rehetrarehetra izao. Fa tonga ny fotoana na isoran'ny Andriamanitra iny eo amintsika dia tsy eo an-tanantsika tsy fa afindran'Andriamanitra ny an-tanan'ny mpampahory antsika. Niza nampahory anao raha nampavy Angela. Tsy haiko na fotoana firy na hafiriana na zavatra nandalo na zavatra nitoetra dia ny tiako ampahirizanao fotsiny avany dia izao, mba tsy mbadika Andriamanitra izany androany. Dia renindray no omen'Andriamanitra ny gobli mampiraikiraiky fa tsy eny aminao intsony izany manomboka androany. Mario anatin'ny agendanao mihitsy izany fa manomboka androany miala eny aminao. Alleloia. Ilay tsy eny an-tananao intsony ilay gobli mampiraikiraiky, tsy intsony ny sotroinao manomboka eto. Alleloia. Fa gobli amin'ny fahasoavana sy ny famindrapo, izany ny sotroinao manomboka eto. Mario Angela, anao manina moa izy fahabeolazana-kadapa Koweït, Marie-Jo États-Unis, Côte d'Aléonie Koweït, Angèle Pagès France, Irikarac France, Tahiny Jesosy fahabeolazana-kadapa Koweït, Kadaka Malala France, Artisanay France, Rantany Marie-Charline Madagasikara, Niana Mainso Italie, Tsiravoaramiel France, Lodine Marie Koweït, Andandry France, Mampionina France, Kekerandrina Solo Madagasikara, Kadaka Malala France, Artisanay de Madagasikara France. Alléluia. Soameva France, Ingrid Rodriguez, Arabie Saoudite, Ajasika Patici France, Boutchilda Koweït, Ancien Apostole Madagasikara, Jesosy Mpandresy Madagasikara, Itodraoussou France, Erikarac France, Zamina Kamaradiny Jesosy France, Marie Angela hoe efa niteneniko teo, raha iso ampitiavana sy ampinoana mihitsy. Sandola Koweït, Vergelina France, Jesosy Noeriko Koweït, zay ngamba aloha no eo a. Yama Koweït, Mirarandriamalala Madagasikara, izany mbola izy daholo. Tinarakoto Arzaka France, Tongasoa, ao ihany koa i Rolianis Allemagne, Tahiny Jesosy ihany koa. Tahiny tompo Bartel Madagasikara, Yamodila moa efa teo ihany, dia Tahiny Jesosy tsika menakavy. Tery Albenja France, maharetatra amin'ny farany daholo tompoko. Miloha zatra aloha ndolo tsika hivavaka ary ametraka ny fotoana tsika ampitantan'Andriamanitra. Tahiny tompo Lovlitina France, ndolo tsika hivavaka ametraka ny fotoana ampitantan'Andriamanitra. Ka andao ampandrotsika ny anavavintsika ny Charline ny Madagasikara, izy mitondra antsika ao anatin'ny vavaka fanombohana. Tahiny tompo ny Charline, anao ny fitenenana. Satrabetsaka menana aoka isika hivavaka. Jehovah-Andriamanitra raha eo, tafavoreto izay amin'izao alina izao, anome voninahitra anao. Koa anao ny vavaka fiambenana izahay sy ny toriteny ary vavaka ho an'ny firenena. Koa manasa anao izahay hanatrika amin'izao vavaka ataonay izao, sy handray an-tanana izay rehetra ataonay eto, ary indrindra ny fonay, ny sainay, ny fanahinay sy ny fitaovana rehetra izay ampiasaina eto amin'ny alina ity, dia rakofy amin'ny raha anao izay Jesosy, mba tsy hidirany devoly ny fanahinay sy izay rehetra atao eto. Ary misaotra betsaka anao izay tamin'ny fahavitan'ny tontolo andronay manontolo iny sy ny rovanao ny ainay tamin'ny loso sy ny nofo rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Alleluia. Amen. Alleluia. Ankasitraka indrindra aneny Charline tsika tao anatin'izay hira mamy azay vavaka mamy izay noentiny tamintsika teto izay androany. Andriamanitra mahakay pasoavana ny malifitianao dia mitombozy dia mitombo fahasoavana hatrany, mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Tahiny tompo Ingrid Andrena Solo Madagasikara, France azafady, Bartel ny Madagasikara, Tahiny Jesosy tsika menakavy, Filanarakoto France, Tongasoa ihany koa. Andao ary tsika Tsiramboaramiel France, Minisy Matoky France, Tahiny Jesosy izy tsika menakavy.
anao hira anankiray tsika. Alleloia. Anao hira anankiray tsika. Inona ny zavatra nataon'Andriamanitra taminareo? Inona ny zavatra nafinaritra nataon'Andriamanitra taminareo androany? Alleloia. Ny anahy dia izao, nisy kojakoja fiarakodia vitsivitsy tsy maintsy nividiako androany. Dia amin'ny fiarakodia io zany misy zavatra teo amin'ny 2 na 3 tiako soloina. Tiako karakara ny amany zany tômôbila, tiako mikarakara tômôbila dia raha misy zavatra kely tsy dia manano ireny dia amboamboariko, solosoloiko. Dia rehefa nandeha naka ny manana manam-piasa mivarotra an'ireny piesy ireny dia rehefa niteny taminazy reto amin'ny zavatra ilaiko dia dia zafady tompoko. Amin'io tômôbila io misy zavatra kely piesy kely ohatran'ny angezan'io akibeako manko eo amin'ilay tômôbila. Dia io zavatra io tsy mora hita io. Dia rehefa tsy mora hita io dia tsy nieritreritry ny an'olona intsony tsy tonga atao an-tsaiko akory ary ilay izy. Izay tsy ahitana io avela amin'izao. Dia niteny tamin'ny olona zany hoe ty dia ty. Dia miverina aho ary fatoko amin'izay tonga fotsiny aloha mikomandy dia verina avy eo maka an'ilay izy. Ary rehefa niverina ary havana dia izao. Nisy tamin'ilay zavatra efatra notedaviko ny anaky roa ngamba n'izay no nisy tao amin'ny mpivarotra. Fa nisy zavatra fahatelo teo napetrany teo izay tsy nikomandiako akory. Fa iverina fa nitady an'izay zavatra. Ilay zavatra kely volitenenteneko anareo ilay zavatra tedaviko tsy ahitana mihitsy. Iny mihitsy nataony teny za tsy nitady kory hoe tsy niala nenina kory nantany aiza ity ary tsy tena azy hoe mitady an'ity. Fa tao anatin'ny sainy tao mifangaro ngambany dia tonga dia nataony teo iny. Dia kakabe nitan'ilay izy. Anavy eo aty, eno izy anao io. Tena misaotra Jesosy hitako ilay zavatra. Tena ilay izy zavatra kely fa manova zavatra be zany amin'ny fiarakodia teneniko anareo zay manova endrika be mihitsy ny voy fotsiny misy. Nefa za tsy eritreritry hitady an'ilay izy intsony ary tsy nanao komandy an'ilay izy kory fa miverina avy any ilay olona. Alleloia. Ilay zavatra fa tsy nisy tsy dia olana satria tsy dia zavatra ngeza be. Fa tsy naty tsy nikomandy an'ilay izy netiny avy any ilay izy io izy. Za moa tsy teny za nikomandy an'ity. Fa taitra be aho. Anavy eo aty, eno izy. Misaotra ho alleloia. Mahafinaritra ny tompo Zany ny zavatra nataon'Andriamanitra tamiko zany dia faly en plus n'izany tena ka io mpivarotra piesy io gasy dia tena nahita avy be zany amin'ny vidina piesy. Tena mora vidy be nazoka hoe ilay zavatra tsy tokony ho hitako mihitsy ny tena hitako ary vidiny mora be tsy eritreretiny mihitsy koa hoe ohatr'izao ny vidin'ilay izy fa ohatry hoe za jereny amin'ny mahakely ilay izy nanaovan'ny prix. Tsara Jesosy tena faly be mihitsy faly be mihitsy ary vonisy amin'ny zavatra ilay fiarakodia dia ndiova tanteraka mihitsy tonga dia mahateo tia be mihitsy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Tahian Jesosy hitody raha ony souffrance Jesosy mpandresika hoe ty Asiny Apôstôly Madagasikara. Izy koa Miaran-Andriamalala Madagasikara teny Rakotoazaka France. Izy koa mbola tsy narabaiko teo. Efa nareo tao teny Rakotoazaka France hitody raha ony souffrance. Alléluia. Minisy matoko mifanareo André Suzel Suisse tonga soa. Marie Hortensine tahian Jesosy. Alléluia. Amen. Zay vaovao. Andefa hira dia ao anatin'ilay hira nareo mba afaka mandevina hoe inona mba nataon'Andriamanitra taminareo. Voninahitra Andriamanitra. Tsy avelantsika manomboka ity fandarana ity tsy misandratra eto aloha ny Andriamanitsika. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Ino voninahitra daholo tahian Jesosy tsika rehetra. Ka no fahinkely antsika androany. Ao ary tahian Jesosy.
falatsaka anakazina Iyangsuwa Tumafisambais Kanamanja Yufuka Nitadilalala Ivana Tumitaru Udinay Abutu Santuisa Nefam Isila Senaita Itam Favorikis Isirai Tiname Laide Dana Kesna Isirai Senari Sarikana Mimba Amunja Timati Yumata Tusai Nimata Lai Adiyamani Jaga Manamuasitu Timisi Satya mula Anak sipali at tinis mauri Aratu Sufawuriana Sinjamanzu Masyamiyani Sanging matang jani haratini Sisaifa nata Tifang kanipang sirai Isaye fatias at chanela Isirai Timafuya Zipapin from the veranda Isirai Bunanya Diatan Ibenani Tinjak kana anapan Anyabias Mikala Namang Kakisa Taruh pangisiran Saya patian asam beras Isiran Timafuyan Apatin Pambeperana Isiran Bunanya Diatan Nivenana Tidak kala harapan Panyamianon Jaya namang Gadisa Halleluja. Mahafinaritra be ilay hira tamin'izay mbola tanora mbola kely izany. Mbola kely izay tamin'izany izany, tsy kely ahoana moa izany fa mbola tanaty tena fahatanjorana tanteraka mihitsy. Adolatsento kely tamin'izany hira izany nalaza. Halleluja. Sotra an'Andriamanitra isika amin'izany hira izany. Tahiny tompontsika rehetrarehetra. Mbola tsy nalabeko teo raha marika zao mbola tsy nalabeko teo
i Soameva Fransa, Rahalahy Markely Madagasikara, Tojo Jesosy mandrakizay Allemagne. Ohatrany tsisy nanoratra nareo tsisy fahasoavan'Andriamanitra ka androany. Ohatrany tsy nisy Rahalahy Marka manoratra voalohany io Tojo Lasoloe. Saotra n'Andriamanitra ozy izy hitody raha olony soa efa misy any ambony ka izany diso. Misaotra n'Andriamanitra fa nilamina sy vita avokoa ny zavatra rehetra tiako natao androany ozy izy Marizô. Nisy ve tao alohany iny Marizô ngamba ny voalohany dia manarakaraka azy hitody raha olony soa. Misaotra n'Andriamanitra fa nomeny tombonandro indray sy nomeny mpanofa trano tsara dia Jesosy rery aminy nitokiko. Alleluia, amen. Dia Jesosy malava vita soamantsara ny journée ozy izy Soameva. Ny tontolo androko androany izy tojo dia saorako an Jesosy fa nisy surprise ngeza be. Roa nataony teo amin'ny fiainako androany, tena nahafaly ahy loatra sady tena tsy nampozina mihitsy dia hatramin'izao zany mbola faly any sady mitsikitsiky. Mankasitraka zoko mampionina keo tamin'ny tsodrano ilay momba an'ilay surprise fa sitraka ny tsodrano za androany sady tena nisamboriko amponina koa aloha tamin'iny andro iny tena tanteraka isaorako Jesosy. Alleluia. Zay koa rehefa tanteraka tamin'ny sabata ny surprise dia mbola nisy surprise hafa ndray koa androany. Surprise hafa misy indray tsotrany ianareo. Alleluia. Zavatra nataon'Andriamanitra androany izy mpiraitapo miady efa ela fa nihavana androany na dia hoe anaty fahoriana azy misaotra ny tompo fa rehefa mitrapihavanana ny zavatra hoe tsara be mihitsy izany, mahafinaritra mihitsy izany. Ary hanomboka ho tahin'ny tompo izany mpiraitapo izany. Ny fitahiany Jehovah dia miodidina eo amin'ny mpiralama miara-monina hoy ny tenin'Andriamanitra. Voninahitra n'Andriamanitra sy Jesosy Kristy azy mandrakizay voninahitra amin'ny fahatsarana rehetra nomeny izy Ranabavy Rozimina Verselina. Halleluia. Tsy mitsahatra misaotra an'i Jesosy isan'andro amin'ny fiarovany anay andro aman'alina sy nanomezana anay sy ny ankonako rehetra fahasalamana sakafo saza anay intelo isan'andro. Ndry firy amintsika no mba afaka hisaotra an'Andriamanitra ohatran'ny neny Charline na ny sakafo intelo isan'andro ry havana. Mahakasika mpianahako mihitsy izany hoe olona manana ny ampy mahatantany ny Charline. Alleluia. Metsika voninahitra Andriamanitra fa tahin'ny tompo izy fa mahay misaotra an'Andriamanitra. Alleluia. Ny hoe ny sakafo intelo isan'andro. Ataontsika mba hatsiaro an'izany isan'andro ry havana. Zava-dehibe izany azo dia mba hatsiaro an'izany mihitsy tena sakafo tokoa ataonao ary voky be mihitsy zao io. Voky tsara fa tsy hoe voky be. Voky tsara mihitsy zao io. Fonombo ny laokanay teo. Alleluia. Tsara ny tompo. Tamin'ny atoandro hena matavy sy voatavy sy seleri tamin'ny maraina. Inona moa nanto tamin'ny maraina? Thé vert miaraka amin'ny croissant. Alleluia. Tsara ny tompo. Izany amin'ny antsika an'izany raha tsy ny fahasoavan'Andriamanitra. Saotra ny Charline mampatsiahy anay an'izany fa tena tokony saotra n'Andriamanitra tsika rehefa sakafo intelo isan'andro. Halleluia. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra dia tahin'ny tompo foana anay coriandre fa tsy seleri. Coriandre ilay izy. Marina izany. Misaotra anao Jehovah Andriamanitra nomenao tontolo andro fa feno vita ireo rakonako rehetra. Faly koa fa nomenao tolo-tsaina ka nilama vita soa ny tontolo andro androany. Halleluia. Hoy izy Jessica Patitry. Voninahitra ho an'i Jesosy rery fa voatambitambo ny patron hoe tsy maintsy mahita piasa tsika fa ny zaza ihany nijerijerena fa velao ny asa hafa. Alleluia. Alleluia. Misaotra ny tompo koa fa afaka nanaraka ankiavitra sy ankigetsemana ihany koa voninahitra n'Andriamanitra rery ihany. Amen. Tsara ny tompo Jesosy. Alleluia. Hoy izy nambinina hoe tsy ambaramety dia Jesosy fa vita ny asako androany. Izay vao nijanona tsisy intsony ny bus sy ny tramway fa raha tsy izany dia nandeha tongotra lavitra be na tena tsy afaka nandeha ny asa taty aminay fa nisy chauffeur nivonon'ny olona hono dia migré amin'ny transport taty. Voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany. Alleluia izany. Amen. Misaotra an'i Jesosy izy Angèle Pagès no ny fiarovany ny androany fa nisy camion tongotra vato malao be teo alohako dia nilatsaka teny ambony camion ilay vato. Ray soa ihany fa teo Jesosy niaro fa tafajanona za no sady lavidavitra ny tomobila tao aorianako. Jerena Jesosy tena zavatra tsara be izany.
fiarovan'Andriamanitra zany ranam-pahavisalinina fa tena afaka tena miteraka accident grave be mihitsy zany a. Fa tsika tena rovan'Andriamanitra zava-dehibe zany misaotra. Misy ao pasteur, inona ny tiany zoky amatenana am'le misy ao, inona ny misy, inona moa teneniko teo tsy misy. Be dehibe ao a, le inona moa teneniko teo be dehibe ao, sy le misy ao izy Iama sy Marisô. Samira, bonsoir, tahiny Jesosy. Alléluia. Misaotra Jesosy fa mbola nomeny hery ara-panahy nampahery olona enina androany ary nampiony Jesosy any ny olona zay tsy napoziko, nampiony Jesosy any tamin'ny olona zay tsy napoziko. Ho hitako androany ary misaotra ny Jesosy malalako. Alléluia, amen. Zoko fleur ao ambony ao ny teny fitsona vavolombelona hoe mba avereny kely zany raha nabavy fleur azafady fa tsy hitako zany tany ambony zany azafady. Ny tena mana moa nabavy fleur tsy hitako ato ny anarana fa hitako ato amin'le telefônina ray. Da aloha mba averina kely zoko fleur dia vakiko eto ambany amin'izay raha mba afaka soratanao azafady fa tsy hitako izay. Alatsy indrindra. Alléluia. Raha tokony tonga taty aminay ny sabato teny fianakaviany ny vadiko nankalaza anniversaire dia iny dia niteny tamin'i Jesosy hoe tsy afaka ny hanao sabata be za Jesosy. Tsy afaka ny hanao sabata be za Jesosy dia nangataka taminy mba ho ny alahady zareo tonga dia tena ny lahady zareo tonga dia alléluia. Saotra n'Andriamanitra lehibe foana. Aby koa fa tatao somatsara ny ankiavitra any keo maraina sady ny tombony anatrika sy ny ara-bavaka dia raina Jesosy ho feno olona be dia be any anatrika ny anky avitra ao a. Alléluia raha nampaviliana. Misaotra n'Andriamanitra fa totosa somatsara ny tontolo andro androany izy raha nabavy fleur. Misaotra izay vao hitako a. Misaotra betsaka izay misy kay ny tokony atao. Misaotra ny Lina fa raha misy ilay tsy voavako any ambony any dia commentenareo ilay izy ambany hoe toa dia voavako azy. Izay kay ny tena tsara atao mahakasitraka. Ozy Sylvie hoe makasitraka ny Charline izy. Alléluia. Misaotra n'Andriamanitra fa mbola nitantaniny sy tarovana nandritra ny tontolo andro izy Lovelia. Tsara ny tompo. Dia raha Jesosy vita somatsara ny tontolo androko. Alléluia. Raha Jesosy fa nahita fity tamin'ny mpiara-miasa tamin'ny dadan'i Giovanni kely fa tena nakasika fo satria fanomezana maro be. Alléluia. Tsara ny tompo ara-baina. Alléluia. Makasitraka ny zoky Charline raha nampavitsika Rodine. Alléluia. Coriandre ilay izy riavana fa tsy céléria. Tany tompo raha nabavy lova elasy raba. Saosan'i Jesosy marina fa nihinana izay tiako androany. Alléluia. Tsara hoa zany. Saotra ny Charline. Ela zany tsy nihinana voatavo sy anjany fa mba androy amin'izany zoko mampionina rehefa tonga any atao zany rehefa tonga aty tojo. Alléluia. Amen. Anagarita tonga soa. Izy koa mbola tsy narabaiko teo. Berthe Savako hoe tonga soa. Raha Jesosy fa nisy surprise be tonga tamiko androany. Fa tanteraka daholo ilay surprise a. Alléluia. Zay tia zay hoanina tokoa izy tia tojo hanina ataony izy mampionina. Ilay vizona vavolombelona ilay hitako teo misaotra. Misaotra anareo. Misy manoratra ny fahasoavana ny tian'izy ireo tenenina paster. Efa hitako fa misaotra anareo. Misaotra an'izao fa totosa somatsara ny tontolo androandroany na veriny mino sy matokana fa reriny rabavy fleur izy. Alléluia. Mahafinaritra. Misaotra anareo manazava. Jesosy tamin'ny vita tany izy Rodriguez tsy ny fiarovana tontolo andro anio. Misaotra azy foana fa lehibe ny fitiavana. Ny hariva teo za dia tena kify fa hoe very ny lakile anay dia nikaroka n'ilay izy foana koa. Nahitsana tsy narehatra any amin'ny lambako rehetra dia hoe very. Dia niantso an'i Jesosy aho hoe foana hoe aiza izay fa ho tezitra amiko ny ankizy iray trano amiko. Dia misaotra an'i Jesosy fa dia hita ilay izy vao hainganao dia faly be afaka mifantoka tsara manaraka ny vavaka ho an'i Jesosy ny voninahitra.
arabaina félicitation anao nahitany lakile misaotran' Jesosy tsy very. Halleloia. Saotra ny tompo tamin'ny androany izy raha nabavibaira fa feny fiarovan'Andriamanitra lamina ny tontolo andro ka dia raha haina Jesosy. Amen. Zay daholo. Fa iny Jesosy tsika mianakavy. Zay misaotra anareo rehetra izay nanome voninahitra n'Andriamanitra teto. Andriamanitra manankirepasoavana mamaly fitehanareo tsirairay avy. Tonga dia hitrafatra ny tenin'Andriamanitra amin'izay ary tsika. Fa lasalasa ihany ny fotoanantsika. Lasa be mihitsy fa tsy hoe lasalasa. Dao ary parisika miavavitsika Marie-Jo izay hitondra antsika ao anaty tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Tany tompo zoky Marie-Jo anao ny fitenenana. Ankasitraka indrindra pasteur amin'ny fitenenana dia manonona ny fiadanan'ny tompo aminareo mianakavy kely dia manonona ihany koa ny fiadanan'ny tompo ao amintsika rehetrarehetra mpanaraka vavaka fiambenana. Fifaliana ho andray ny fampizara amintsika ny tenin'Andriamanitra androany misaotra n'Andriamanitra lehibe ny amin'ny fotoana izay mbola omeny antsika tsirairay avy. Ny tenin'Andriamanitra ifampaherezako aminao androany dia atao amin'ny Exodosy 7:7 sy 9. Exodosy 7:7 hatramin'ny 9. Vakitsika ny soramandry manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, nisehoan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy sy ny nanirahany azy hanafaka ny olony. Vakitsika le teny eo amin'ny 7 hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jehova, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egipta, ary efa reko ny fitarainany noho ny ataon'ny mpampiasa azy. Eny, fantatro ny alahelony dia efa nidina aho izao hamonjy azy amin'ny tanany Egiptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany ho any amin'izay tany soa sy malalaka dia any amin'izay tany tondra-dronono sy tantely, any amin'ny tanin'ny Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perzita sy ny Evita ary Jebosita. Amen. Halleluia. Ty teny fikasan'Andriamanitra ty dia tiako tanteraka amin'ny fiainanao sy ny ankonanao ihany koa. Halleluia. Ny zanak'Israely ry havana nandritra ny 700 taona dia fantatsika tsara hoe niaina tamin'ny fahoriana nandevozin'ny Egiptianina. Nefa ireo dia taranaka voafidin'Andriamanitra, taranaka Abrahama ireo. Dia nefany nisy fotoana izy dia nampandalovan'Andriamanitra fahoriana. Dia angalantsika lesona lehibe izany. Raha siako lohateny ty tenin'Andriamanitra ho zaraiko ity dia hoe ny famangin'Andriamanitra. Ny famangin'Andriamanitra dia misy fanafahana, misy fanasitranana, misy fananganana, misy fiadanana, zavatra marobe no mitranga amin'izany hoe famangin'Andriamanitra izany. Ary teto izy ny teny hoe hitondra azy hiakatra ozy izy hiala amin'izany tany izany. Rehefa niseho tamin'ny Mosesy Andriamanitra dia izany no teniny tamin'ny Mosesy hoe hitondra ny zanak'Israely hiakatra ozy izy ho any amin'izay tany soa sy malalaka, dia tany amin'ny tondra-dronono sy tantely. Halleluia. Amen. Izany hoe amin'ity fotoanandroany ity raha mangy antsika Andriamanitra, satria ny teny hoe fahidina ozy izy dia atanteraka izany teny izany ihany koa eo amin'ny fiainanao sy ny ankonanao. Amen. Mety mandalo ady ianao amin'izao fotoan'izao. Izany mino fa ny fahoriana izay iainanao tsy mitovy amin'ny fahoriana ny ainan'ny zanak'Israely kosa aloha. Tsy mbola 700 taona. Mino fa mbola tsy 5 taona akory ary tsy 2 taona angambany. Raha ny fahalalako ny fahoriana izay mety hoe iainantsika amin'izao fotoan'izao hoe nitarainana tamin'Andriamanitra, fa mety hoe mbola tsy maintsy hoe latsaka izany. Fa ny tranga tany amin'ny zanak'Israely mety tsy hitovy amin'ny tranga amin'ny fiainako na amin'ny fiainanao na ny nanjohan'i Joba, tsy hitovy amin'ny nanjohan'i Joba ny mety hanjohan'ny fiainanao, fa samy manana ny zavatra izay asehon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Fa Andriamanitra dia fantatsika tsara fa manana ny fotoanany izy. Raha diniantsika izany 700 taona izany tena hoe naharitra anie izany ry havale, tena naharitra tao anaty fahoriana. Fa tonga ny fotoanan'Andriamanitra taty aoriana, taty amin'ny 700 taona izay vao hoe hidina andeha
amangy ary ampiakatra andreo any amin'ny tany tondra dronono sy tantely. Aleloia. Androany tsy haiko hoe afrina ny adina atrehanao, mefa nitaraina tamin'Andriamanitra ianao, mety marary ianao dia te ho sitrana, mety tady asa ianao mbola tsy nahita fa ao anatin'ny fitarainana amin'Andriamanitra ianao, mety misy mampahory anao any amin'ny tokantranonao any na any ampiasananao any, mampahory anao ny mpampiasanao na be da be ny zavatra mety hitrangana ny piray vodorindrina na sy zavatra rehetrarehetra izay iainana amin'izao, mety hoe tsy fisina, tsy fahampiana, loza maro isan-karazany mety hita eto amin'ity zao tontolo izao ity manodidina antsika. Fa androany te hampahery anao hoe ho avy ny fotoanan'Andriamanitra dia efa midina izy hamangy anao. Amen. Ho avy ny fotoanan'Andriamanitra amin'io zavatra izay atrehanao io, satria ny zanak'Israely eno kozy ny fitarainandreo dia hitako ny alahelo-ndreo, dia izaho koa matoky fa ny alahelonao sy ny fitarainanao andro manalina dia tsy mba ataon'i Jehovah tsinontsino izany, fa efa midina izy amin'izao fotoana izao aniny hampiakatra ny fiainanao, hitondra ny valim-bavaka ao, hanasitrana ny aretinao, hanova ny toedrarà izay misy eo amin'ny fiainanao eo. Amen. Aleloia. Tadio ry havana malala fa Andriamanitra dia tsy mba diso amin'ny teny fikasana. Ny teny fikasana dia natao ho antsika sy ho an'ny taranakitsika ry havana malala, dia manana finoana. Andriamanitra koa amin'ireny ady atrehantsika ireny, Andriamanitra te hitsapantsika izato etratsika ny finoantsika ao anatin'ireny ady izay lalovantsika maharitraritra ireny. Andriamanitra mitaiza, Andriamanitra manamboatra, Andriamanitra jery ny toe-pontsika sy ny toe-panahintsika, Andriamanitra amin'ireny fotoana rehetrarehetra ireny. Tsy fantatsika izany fa Andriamanitra no mahafantatra ny zavatra rehetrarehetra izay ataony eo amin'ny fiainantsika. Fa ny anjarantsika fotsiny dia izao hoe misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra, ary mbola mino sy matoky fa Andriamanitra dia mbola hanao zava-mahagaga, mbola tsy maintsy ho avy amin'ny olana izay misy eo amin'ny fiainanao io. Aleloia. Amen. Mampahery anao androany hoe tsy ho mandrakizay ny ranomason'i Jesoa impahoriana ry havana malala, fa ho avy ny fotoanan'Andriamanitra. Ao amin'ny Jaona 7:1-9 dia misy an'ity teny ity manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy hoe tsy mbola tonga ny fotoanako fa ny fotoananareo dia vonona mandrakariva. Tamin'ny fotoanandro mbola ny fampiresahan'i Jesosy tamin'ny mpianana izy no efa niteny an'izany, efa fantany ny fontsika olombelona fa tsika dia kristianina te hoe ho tahiana vetivety, kristianina te ho valiana vetivety, izay ny fiainantsika izay tsy maharitra. Jesosy nefa te hampianatra antsika hoe manana faharetana, mila mivavaka mandrakariva ka tsy reraka ao anatin'ny ady ry havana, mila mivavaka. Izany androany te hampahery anao antsika tsirairay avy hoe manana faharetana. Fa rehefa maharitra ianao tonga ny fotoanan'Andriamanitra amin'ny andro tsy ampozinao, misy zavatra, misy famangina, misy lalana izay tsy takatry ny saintsika ho entin'Andriamanitra midina amin'io ady izay atrehanao androany io. Aleloia. Andriamanitsika ry havana dia Andriamanitra mahay zavatra rehetrarehetra. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe amin'ny anaran'i Jesosy eo amin'ny Efesianina 4:7-20 manao hoe ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatantsika na heverintsika aza araka ny hery izay miasa ato amintsika. Amen. Izany na izay tsy eritreretintsika sy angatantsika aza dia hain'Andriamanitra atao izany rehetrarehetra izany. Amen. Fa manana faharetana. Nisy fotoana ry havana narary ako ny voan'ny gripa le mahery reny, le reradreraka be daholo ny vatana, tena sady mikohaka no tsy matory amin'ny alina fa mikohaka be dia nihinana fanafody, tsy hoe tsy ilaina ny fanafody fa nihinana. Dia nihinana fanafody dia naharitra herinandro mahery sa tapa-bolana ohatrany tsy nety mivoaka ny feo akoreraka. Dia ozy dia ohatrany arakaraka ny hinanako an'ilay sakamalaho sy tongolo sy voasary makirana, mbola vao maika mikohaka be tsy matory amin'ny alina. Dia farany ary havana nandray fanapa-kevitra hoe aleo ajanoko ty fanafody ty fa ohatrany vizaka fotsiny vavoniko mihinana an'ity, fa
ajanoko amin'izao fotsiny satria efa ny andro fanasitranana foana ohatra eritreritra mankotsika hoe rehefa hoaniko foana ity dia tia manasitrana tsy izay fa manana ny fotoana manginy Andriamanitra hanasitranana azy hanasitranana anao ry havana tamin'ny fotoana tsy nihinana an'ilay izy natory ny alina gagabe sady tsy nikohaka tsy nanina fa natory sitrana ohatrany tsy nisy ilay aretina halleloia tamin'ny fotoanan'Andriamanitra izany hoe tsy ny finanantsika fanafody tsy ny fanaovantsika ny zaozao tsy ny fitadiavantsika hevitra atsy aroa no ahatonga ny olantsika hivaha fa miandro ny fotoanan'Andriamanitra sitrapon'Andriamanitra foana no tanteraka eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao tsisy avy amintsika na iray ary fa tena hoe fotoanan'Andriamanitra hoe tia ny fotoanan'Andriamanitra dia tonga izy midina dia tahaka ny nataony tamin'ireto zanak'Israely reto hoe ozy ny teny hoe efa midina ozy izy zao hamonjy azy amin'ny tanany Egyptiana ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany ho any amin'izay tany soa sy malalaka ozy izy dia any amin'izay tany tondra-dronosy tantely amen halleloia mbo avy koa izy amin'izao fotoana izao efa midina mamangy anao manafaka anao amin'ny olanao io manasitrana anao hitondra anao hiakatra raha miandry asy ianao amin'izao fotoana izao efa mamangy Andriamanitra hitondra ilay valim-bavaka hahita asy ianao ho sitrana ianao ho tahina ny ara-bolanao raha mandalo tsy fisiny ianao rehefa tonga Andriamanitra dia misokatra daholo ny zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainantsika rehefa Andriamanitra mamangy izay amin'ny fotoanany fa tsy amin'ny fotoanako na amin'ny fotoananao halleloia fa mila matoky an'Andriamanitra tsika mila miandry an'Andriamanitra amin'ny faharetana dia mivavaka mandrakariva ka tsy reraka mba hatateraka ny teny fikasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika mba hatateraka izay sitrapon'Andriamanitra rehetrarehetra tiany ho atao eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao fa tsy anjarantsika no mandidy ny fotoanan'Andriamanitra na itsika no hitady lalana tsy eroa fa mijery atsika izy ny faharetantsika no tena zavatra lehibe izay takian'Andriamanitra dia ny finoana ao anatintsika fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra amen anapiko ny fampaherezana antsika dia misy ilay tantaran'ilay boky iny ilay boka folahy dia nanasitrana n'ilay sivy Jesosy ny boka sivy lahy tsy sitrana teo ny eo fa mbola nandeha aloha ry zareo ozy Jesosy hoe mandehana miseho any amin'ny mpisorona ozy Jesosy dia teny an-dalana no nadio teny am-pandehanana ilay boky izany hoe tsy nadio teo ny hoe ny boky Jesosy raha nanasitrana matetika Jesosy teo ny eo izy nanangana maty fa araka ny fotoanany dia ohatran'izay ihany koa ny boky tamin'ny fotoanan'Andriamanitra tamin'ny fotoanan'i Jesosy tany am-pandehanana izy vao sitrana izany hoe mety tsy ho sitrana eo ny eo fa araka ny fotoanan'Andriamanitra dia ohatran'izay tsy amin'ny fotoanantsika fa amin'ny fotoanan'Andriamanitra izany no ahafahana mandray valibavaka na fanasitranana na fanafana amen mino ary havana fa nampahery antsika tsirairay avy izay ny tenin'Andriamanitra nozaraiko androany izay dia ho tahinana ny teny ho tanteraka amintsika tsirairay avy sy ny ankonantsika dia mametraka ny mandram-piona amin'ny manaraka indray tahaka n'izao indray tahiny Jesosy halleloia mafy tsara ny feo misy hery tsara mampahery ny toriteny mankasitraka zoky marivo halleloia mankasitraka dia mampahery tokoa izany toriteny izany ary tokony aherytsika rehetrarehetra mihainon'izany Andriamanitra manankirefa-pahasoavana ny maly fiteanao dia mitombosa dia mitombo-pahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo foana tsy koakory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Kristy Jesosy halleloia tahiny Jesosy tsika menakavy eksodosy na misy mbola tsy voaravako aloha dia arabaiko alomelohan'ny avelabelanantsika fo anteny lalany irina bersava na simi mami izany halleloia tahiny Jesosy tsika menakavy tonga soa daholo eksodosy 3 tsara fantatsika aloha hoe inona moa ny dikan'ny hoe eksodosy ny dikan'ny hoe eksodosy dia hoe fahafahana ny dikan'ny eksodosy dia hoe fiaingana ny dikan'ny eksodosy dia hoe fifindrana fahobe hoe tadio daholo zay fa misy idiran'izay fanazavan'izay ny famelabelanantsika rehefa avy eo
hoe tenyandriamanitra hoe Exodus 17:7 aminaran'izao zay roa Jehovah efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egypta ary efa reko ny fitarainany no ny ataon'ny mpampiasa azy eny fantatro ny alahelony dia efa nidina azy ao ambonjy azy amin'ny tanany Egyptianina ka hitondra azy hiakatra any amin'izay tany amin'izany tany izany hoany amin'izay tany sosy malalaka dia any amin'izay tany tondra-drono sy sately any amin'ny tanin'ny Kananita sy ny Hetita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Vita ary ny Jebosita. Halleluia. Amen. Efa hitako. Mampahery be zany teny zany hoe aikay 380 taona azo antoka ngerana fa amin'ny fotoana voalohany nanomboan'ny asa fanompony izay nataon'ireto zanak'Israely reto nefa nomboka nisy ny tanena ny vavaka tany. Zany hoe raha atao zany ny kaonty any ho any amin'ny 700 taona ny vavahana ny olona. Ny taraina satria izy Andriamanitra reko ny fitaraina aikay misy olona 700 taona ny vavaka fitondrana bavaka nandrina 700 taona fitaraina ny 700 taona ren'Andriamanitra fa 700 taona tearina izy vao miteny. Eto kampaharezana zany misy fotoantsika 2 herinandro mivavaka dia tsika tsy miheno Andriamanitra tsy ry havako. Misy tsika 2 volana dia efa mimenomenona sy mitaraina hoe tsy henon'Andriamanitra ny vavaka ary tsy maharitra ny vavaka. Ary anisan'ny loza mitatao amin'ny fivavahana ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra ho amin'ny ara-panahin'ny olona dia izay tsy faharetan'izay. Lasa mitady vaholana maika ny olona. Rehefa misy olona manana problème dia teneneny ndao hianatra baiboly tonga dia olona tena tsy mety amiko izany problème ve no eto dia iny nidirany hianatra baiboly dia ilay takatakatry ny olona hianatra baiboly zany dia mahita tenin'Andriamanitra dia mahita ny olona nivana dia mieritreritra ny olona tena mbola lalana lavitra be zany mila hitsin-dalana ny olona. Mila Andriamanitra mihaino sy mamaly ny olona. Fa teto tena tenen'Andriamanitra efa hitako io izy ny fahoriana. Izany hoe efa hitan'Andriamanitra ny fahorian'ireo. Ary avy eo ireo ny antsona ny fahoriana dia efa reko koa ny fitarainany. Sady hitany zany no reny. Misy tenan'Andriamanitra ny amin'ny tantara faharoa any rehefa vita ny tempoly. Dia hoy ny tenan'Andriamanitra ny amin'ny tantara faharoa toko 7:7 bakitsika. Hoy ny tenan'Andriamanitra valin'ny vavaka Solomona ny Soramandry tantara faharoa toko 7:5 ary raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy sy hanery tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino azy any an-danitra ka hamela ny helony ary hasitrana ny taniny. Hitanareo zany amin'Andriamanitra zany ravana misy processus misy dingana arahan'Andriamanitra miaraka amintsika io. Hitany aloha dia reny dia inona ny ataony amin'izay avy eo dia mbola hamela heloka aloha izy. Tsy tonga indrindra antsika to dia vao miantso Andriamanitra to dia fonjao Andriamanitra iny ary mivalom-bavaka tsika nefa amin'io mbola tena ny an'Andriamanitra dia mandalo dingana tsika manana faharetana fa zao ny dingan'Andriamanitra. Raha misy olona hiala amin'ny ratsy fanaony, raha misy olona zany ho avy haneritena aloha fanetretena ny fatongavana amin'Andriamanitra, fanetretena ny fanandratana n'Andriamanitra dia efa fanetretena, ny fatongavana ny antren'Andriamanitra dia fanetretena. Raha misy olona raha ny olona ny oloko natsoina amin'ny anarako ho avy haneritena ka hivavaka sy hitady ny tavako vavaka mitady ny tavan'Andriamanitra zany tsy hoe Andriamanitra dia misaotra anao azy satria tia ianao fiainana soa matsara bata eo amin'izay ary tompony mivavaka zany miresaka
mivavaka mary mitady ny tavako zany tena mikatsaka an'Andriamanitra zany anaty vavaka. Dia avy eo amin'izay maniny miala amin'ny ratsy fanao batisa inge zany mibeba miala amin'ny ratsy fanao dia mibebaka maninona amin'izay Andriamanitra oriana zay dia hiaino any an-danitra ka hamela ny elony aloha voavela ny elony dia sitranina amin'izay ny taniny. 737 taona nanarahan'Andriamanitra an'ireo dinga ireo. Mivavaka nge ny zanak'Israely tamin'ny voalohany fa nivavaka fa mbola tsy niala tamin'ny ratsy fanoana, mbola tsy nitady ny tavan'Andriamanitra, mbola nivavaka fotsiny noho ny inona, noho ny problème, nivavaka fotsiny noho ny karavasiny Egyptianina. Tsy ampy ianao mivavaka fa ny tena tsara ianao mitady ny tavan'Andriamanitra. 700 taona vao vita ny zanak'Israely izay dingan'izay. Ny génération taloha tany tsisy atao fa tsy miantso dia mitady dia mangataka aiza ny mana, aiza ny leka, aiza ny loka, aiza ny hena, aiza ny rano. Fa efa taty aoriana nanomboka natsapa amin'izay ny olona. Dia nanomboka tsy ampy intsony ny mivavaka fa tena nitady ny tavan'Andriamanitra, nanana etaeta mitady ny tavan'Andriamanitra. So dia mbola mivavaka fotsiny hoe mbola tsy mitady ny tavan'Andriamanitra. Aza miteny ianao Andriamanitra tsy mihaino fa ny dinganareo. Atoranao eto ny dingana, mivavaka tsika, samy mivavaka atao. Zay io izy ny olona mivavaka koa e. Hoy izy foa ny papanay tsy mba mandeha any am-piangonana zany da tsitsaky ny Krismasy taloha. Dia izy foa mba teneny anay. Papity tsy mba mandeha hivavaka izy. Fa azo sao dia venareo fa tsy mivavaka raika tsy makany am-piangonana raika tsy mivavaka hoy izy. Zany nareo lasany dia vavaka ato trano izy papanay. Vavaka izy manao dômy izy ny tena marina. Rehefa lahady zay mandeha vavaka izy manao dômy. Tia manao dômy zay. Mivavaka samy mivavaka daholo ny olona rehetra rehetra. Fa ny angatahana angeto mitady ny tavan'Andriamanitra. Tany hoe tena mikatsaka an'Andriamanitra mihitsy. Tena mikatsaka ho ahy. Mitady ny tavako. Dia miala amin'ny ratsy fanao. Dia hiaino any an-danitra zany hoe ahoana moa tsy hanoko izy. Dia mialohan'ny hanasitranako azy fa nasitranana tonga ho azy rehefa voavela ny elo. Zany mahatonga an'ireo olona tao amin'ny Baiboly nangataka hoe Jesosy zanaky Davida mamindrafo amiko. Fa i Bartimeo zany tsy tena Jesosy zanaky Davida mba ampahiratony ny masoko. Fa fantany fa rehefa voavela elika izy mahiratra ho azy. Alleluia. Hoy ny tena Andriamanitra ary zao rehefa nasitrana ny taniny amin'izay Andriamanitra dia ozy izy 5:12 ary zao dia hihiratra ny masoko. Ary sofokely ny vavaka izay tao amin'ity fitoerana ity fa efa novidiko sinoa masinika ity trano ity mba hitoeran'ny anarako mandrakizay ary ny masoko sy ny foko ho ao mandrakariva. 700 taona ny andrasan'Andriamanitra n'izany dingana izany tamin'ny zanak'Israely. Hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izy izay kian'ny Egypta ary efa reko ny fitaraina noho ny ataon'ny mpampiasa azy. Eny fantatry ny alahelo. Hitanao hatrany anatin'ny fondy, hatrany anatin'ny fisainan'ny lalilany fantatr'Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra. Dia fantatry ny alahelo izy izy. Dia efa nidina zao, nidina fa tsy hidina. Zany hoe efa nisy fotoana zany tsy vao io Andriamanitra miteny io vao midina dia efa nidina Andriamanitra. Efa nidina zao. Fa ny programako hamonjy, nidina hamonjy. Tsy hoe hidina fa efa nidina izy aloha. Efa vonona zany Andriamanitra. Nidina n'inona izy? Hidina hanafaka izy. Hidina hitondra fafahana izy. Hidina hitondra fiaingana vaovao izy. Hidina hitondra fifindrana faobe izy. Dia efa nidina azy izy hamonjy azy amin'ny tanany Egyptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'ny tany amin'izany tany izany. Dingana daholo izany. Izany hoe ao anatin'ireo dingana rehetrarehetra ireo tokana ihany ny tanjona Eksodosy. Tokana ihany ny tanjona fafahana. Tokana ihany ny tanjona fiaingana vaovao. Tokana ihany ny tanjona fifindrana faobe tsisy mijanona any na dia iray azy.
tsisy mijanona any na antitra na tanora na ankizy. Ary ho an'ny olona anankiray tsisy mijanona any na ny fo na ny saina na ny fanahy na ny vatana tsisy mijanona ao. Faobe. Raha mbola any Egypte angery avana ny olona, betsaka tamin'ny olona efa ny amin'lohan'ny ranomasina mena fa mbola malelo any Egypte. Ny sainy sy ny fony mbola any Egypte fa ny vatany ny amin'ny ranomasina mena. Ary betsaka ny kristianina efa ao anatin'ny asa fanompona fa ny fony sy ny sainy mbola matsiaro an'ilay taloha, ilay ratsy taloha. Fa ny tanjon'Andriamanitra fifindrana faobe, ianao manontolo ahafahana androany. Ianao manontolo miala ao vatana, saina, fanahy miala any dia mifindra. Aza vela misy tafajanona any ny fisainanao, aza vela misy tafajanona any ny fonao, ka hoe ny fitiavanao mbola tafajanona any. Fa fifindrana faobe, fahafahana ho an'ny daholobe. Fa hitinao zao izy. Zany hoe eo Andriamanitra anatanteraka ny finition an'ny planina amin'izay. Ny planina efa ny ainga. Vao nisokatra ny mason'ireo efa nomboka ny plan an'Andriamanitra. Ny planin'Andriamanitra ny eno izy aloha. Ahoana foana moa tena Jehova mijaly be izay aty henoko. Jereko ary tena anaty fahoriana tokoa aloha zareo ireo satria fomaraina be mihitsy ny mandeha maka mololo hanao biriky dia tena voavelon'ny karavasy mihitsy satria hitako ny fahorianareo areko ny fitarainanareo. Jehova fa za miandry anareo tady ny tavako mbola tsy ampy an'io ry havany. Ianao zao miantso antsika ireo ka tonga dia raha pitsana ianao dia hiverina indray anaonao foana. Hoy Andriamanitra izao tiako tena ho afahana, tiako tena ho tsaronareo aloha efa tsy taona mihitsy. Efa mandeha ny planin'Andriamanitra. Raha misy eto olona mihaino an'ity fandaran'ity. Any Egypte avy ianao zao. Tena andevoziny Egyptianina ianao zao. Andevoziny fahavalo, mety andevoziny devoly mihitsy ianao. Andevoziny inona avy manandevo anao. Ny olona ray raha mbola tsy mahatsapa mijaly izy tsy antso an'Andriamanitra io mihitsy. Raha mbola tian'ilay olona ny sigara dia mbola tsy maneho-ketina mavaka afaka amin'ny sigara mihitsy izy. Fa rehefa iny olona iny dia mihetsika daholo ny beka. Iny amin'izay izy manino jery an'ilay sigara tena ny saina nefa te hifokana izany fa ny aty efa tena tsy mety intsony. Manomboka miantso an'Andriamanitra. Eo Andriamanitra hiasa. Raha mbola tena mbola lelolovinao tsara iny sa dia afaka sigara dia manao setroka boribory raha iny ianao mbola tsy afaka ianao amin'iny. Fa rehefa ianao amin'ilay tena sainao mihitsy ny mila an'ilay izy, ny vatanao efa tena tsy mety tena ozy ahafao amin'ity Jehova, eo Andriamanitra manomboka amin'ny planina. Misy amintsika inge any Egypte fa mbola tsy afaka anaovan'Andriamanitra, mbola tsy atomboka Andriamanitra amin'ny planiny. Tsika inge mbola tsy mitarina amin'izy, mbola mety amintsika ilay voavelivelon'ny Egyptianina. Za dia neniko anao tsy ny olona rehetra inge ny te hiala any Egypte. Tsy ny olona rehetra ny te hiala any Egypte. Izay aloha zany tsara fantatrao. Mbola mety matoa tsy mitaraina hozy Andriamanitra. Hitako ny fahorianareo fa zao mbola tsy reriko ny fitarainana aloha hatreto. Ka rehefa tsy te hiala any ianao, tsy te hiditra amin'ny exodosy ianao, tsy te handalo fahafahana ianao, tsy te handalo fiangana vaovao ianao, tsy te hisy fifindrana faobe amin'ny fiainanao, inona ary ny azon'Andriamanitra atao. Fa reto kosa tsy nitsahatra ny antso. Ny génération rehetra teo ary ny tsara ny fiantso. Arak'ilay tantara faharoa teo mihitsy. Arak'ilay tao amin'ny tantara faharoa teo. Miala amin'ny ratsy fanao aloha. Bebaka.
vavaka dia mitady ny tamany dia mibebaka miala amin'ny ratsy fanao dia nidin'Andriamanitra, vonin'Andriamanitra, efa nidiny izy. Zany ty ampahery ianao zao anatin'ny ady io mieritreritra fa tsisy miaina, fa za tena miteny anao ny anaran'i Jesosy, tsy ny hoe nisy ny eny fotsiny ianao, efa nidina mihitsy Andriamanitra. Zao anefa manana ny fotoana izy, Andriamanitra ke midina eo fa ny amoakanao miandry ny fotoany. Ary marina mihitsy ilay teny tao amin'ny Jaona 7 eo, mahafinaritra be le verset teo verset ohatry mbola tsy dia tena voatenintsika iny Jaona 7 izy teo andiny fahaenina. Dia hoy Jesosy, tsy mbola tonga ny fotoako fa ny fotoanareo fa vonina lalandava. Raha ny sitrapontsika hoe tsy androany dia androany. Iza zao manana problème izy dia hoy izy hoe raha ny sitrapoko androany dia androany, raha izay ny sitraponao fa ny fotoan'Andriamanitra tsy izay. Ary inona mahatonga an'ilay fotoan'Andriamanitra? Andriamanitra hoe tia mampiandry antsika, Andriamanitra tia mametsy fohifohy, tsy anefa fa Andriamanitra manana zavatra andrasana amintsika. Inona andrasan'Andriamanitra amintsika? Tsika hiova. Ary za miteny anao fa ny olana lalova ny olona anankiray iny tsy olana hafaty iny, fa irika iray ahafahan'Andriamanitra mifanena amin'iny olona. Eo anatin'iny tsika misy problème iny, ravana malala, eo amin'iny isika no misy fifandraisana fionana amin' Jesosy. Amen. Rehefa difany iny tsika aiza-tsony. Ary Andriamanitra tsy te-hitazona ny olona 10 taona anaty problème zany amin'izao. Fa iny problème iny avelan'Andriamanitra hitranga, satria fantatr'Andriamanitra fa ao anatin'iny mety antso io olona io. Andriamanitra efa miantso fotsiny antsoy dia ho valiko anao, fa ny problème ilay olona tsy miantso. Misy olona misy problème tonga dia mivillanina makany amin'ny tatarabe. Teo Jesosy mangayay ndry Lazare izy. Ary be dia be ny olona anaty problème. Za tena nanana teariko anareo za manokana tena misaotra an'Andriamanitra hoe nisy olana dia niantso an' Jesosy dia tena tsapako mihitsy eny ianao izy dia namaly vavaka dia zao tafajanona aminazy ao. Misy olona maro moa ny olona mbefa mbandetina bavaka tamin'ny hoe nanomboka vampanopon'Andriamanitra ny tena. Misy rahalahy zay namako ka zay ireo dia mifankarala mifanerasera foana, mpiara-manao business na tomobily zay tamin'izany. Dia tamin'izany mbola tsisy problème dia tena mifankalala dia miala mifanao varotra tena mifandray. Dia iny amin'izay afararaka potika niainga départ vaovao, fiaingana vaovao, nandalo exodus ny tena boka ny trosa dia nitady nifanena tamin'izao dia avy eo amin'izay taty ariana efa afaka, fa za afaka io efa mpanompon'Andriamanitra dia efa nena tamiko izy. Dia za izy efa fanena amin'ny olona ataoko fantatry ny olona za ko mivavaka niova amin'ny fiainako efa tsy fiainako taloha intsony. Efa eo izy raha dia voatrany afa zao mivavaka ohatro. Dia nanomboka teo amin'izy izy dia nanomboka haiko ny rado izy ohatry manana olana kely. Dia farany moa anantinareo mivady zay izy dia nifanatona tamin'ny mivady dia niresaka teo amin'izay manana problème ananan'olona trosa be koa izy. Ary rehefa nanan'olona trosa izy dia zay mampela anazy hoe enao afaka, ilay afaka Jesosy tao ary hivavaka. Rehefa mivavaka moa tamin'izany moa ny fivavahana tsy vitany hoe fitondranam-bavaka fa tena miaraka amin'izy. Dia misy fotoana misy vazaha be zay manana trosa aminazy efa nampy efa hoe tena hoe anagadra anazy. Dia sady mitondram-bavaka zay tamin'izany mandray andraikitra mihitsy andao eraka matahotra izy any amin'ilay vazaha ilay tompotrosa dia niaraka Jesosy miaraka tonga any amin'ilay vazaha. Dia eo amin'izay miara-miresaka eo dia mangataka délai mangataka ohatr'izany. Dia manome famitsotra kely ka ny vazaha dia ohatr'izany vitavitany. Fa rehefa taty aoriana tsy zakan'ny zareo ilay filazantsara ity toriana aminareo ity. Zao avy ny zavatra tsy hohanina, zao avy ny zavatra tsy hanaovana. Dia tsy zakan'ny zareo ilay izy. Dia nefa rano niala izy. Ilay problème mbola tsy niva tanteraka. Nisy apahany aloha efa tena hita misy fahasoavan'Andriamanitra.
fa izy mbola tsy afaka tamin'le problème fa niala ry zareo tatyarina afaka hity zay miverina mitaloha ny fiainany fa tena tsoatran'le toetriny hoe tena reraka be tena tsisy nina rehefa manomboka mivevateny tamin'izy olona mety ny atao fa izy tsy mivavaka tsony nahita vahaolana hafa izy tena velan'Andriamanitra hita vahaolana hafa fa tao amin'le fotoana nandalovany teo kion-dalana anankiray ny atao hoe Galilia dia fihodinana ny dikan'ny hoe Galilia dia fihodinana Jesosy hoe asevo mijery any Galilia ny rahalahyko fa any ny ahitany ahy zany hoe misy fihodiny kion-dalana anankiray ngezabe mihitsy ionana tamin'i Jesosy tamin'io io problème lalovantsika io io tany Egypta izay nidiran'ny zanak'Israely tamin'ny fifaliana fa nijaliany avy eo satria fifaliana keny nidiran'ny zanak'Israely tany Egypta tamin'ny andron'i Jakoba vao nitorianantsika tamin'ny herin'ny Zoma toria mampiona tao amin'ilay surprise an'Andriamanitra fifaliana keny nidirandreo tao niditra mpifaliana fa nivadika ho andeha avy tao aoriana nanao asa fanompona io problème tsika io Galilia io kion-dalana fihodina eo no tokony hiodinan'ny fiainantsika hiodina makao amin'Andriamanitra hiodina ao amin'i Jesosy dia afaka le problème fa tsika lasa zanak'Andriamanitra fa ny olona no tsy tonga eo amin'io Galilia miala miery mieskive an'ilay fifanenana amin'Andriamanitra ny fiainana zany hoe eto an-tany havana tsy hoe mivavaka antsika vao manana sakafo hohanina afaka tena mandeha manompo sampy tsika dia manompo dadarabe manompo sampy dia mety manana zavatra hohanina ihany manompo sampy ianao dia lasa ohatrana mivatra zavatra ianao misy ody zavatra varotana dia lasa tian'ny olona be mividy an'iny azo atao ange zany fa tsy ahitantsika an'Andriamanitra zany Andriamanitra manana planina zao ny planin'Andriamanitra tsy ny hamoaka ny zanak'Israely fotsiny fa ninona koa dia efa nidina zao izy hamonjy azy amin'ny tanany Egyptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany zany dia hoaiza ho any amin'izay tany tondra dronosy hita processus zany ry havana dingana zany ry havana le fanafahana hafa alleloia fa ny fitondrana koa toy any hafa raha afaka atao Egypta fotsiny ny zanak'Israely ny renireny tany an-tany efitra inona moa ny fiainana amin'izany Andriamanitra tsy hamelanao any antsasadalana tokoa fa mbola hitondra anao hivadika ambony ambany mihitsy tsisy hifampidirana miala vato ianao esoriny dia ho tsapanao fa tanana nanalanao hitondra azy hitondra anao any amin'ny tany tondra dronono sy tantely ngareo nahita tantely tany Egypta mahita hena reo fa voavely karavasy aloha vao mahita hena amin'ny anaran'i Jesosy za tena anao tena hivady tena andalo eksodosy ny fiainanao raha mihina anao nizy izy eto misy olona etoko ambavaka izay mandalo olana ara-bola be zany olo zany amin'izao fotoana izao tena mandalo fahamainana be mihitsy zany olona tena ho zay Jesosy zava tondra-bavaka tondra-bavaka ny olona Jesosy jereo olona amin'izao zany eo andalam-pitondrana tena hoe mpitiretena problème olona vitsivitsy tena etoko eo anatrandro zany tena mitsodrano zany olona zany eksodosy anareo ty toriteny dia eto isy fifondrana isy fahafahana ho anareo ho atsika rehetrarehetra ary tena hitsibadika io ren'Andriamanitra ny fitarainanao hita ny fahorianao efa nidina izy tsy fantatrao oviana izy nidina efa nidina fotsiny izy fa ny fotoana mohananao anjarana ny fotoana fa ianao kosa mifikira misy ira teny anglisy zay mahafinaritra be zao fotsiny mahereza matanja mivava minoa mifikira dia miandrasa halleloia vitanao zay dia miandry sisa ianao dia miandry tsika
andro ny avy dia tsy ho androtsika. Iza moa ny alasantsika? Tsy Paoly ny alasantsika fa Jehova mihitsy. Miandro olona ary sika raha nampandrasin'ny olona fivolana mahavita miandry. Tena niteny mihitsy kosa aloha izy tena hojoarintsika, tena niteny mihitsy ameana izy afaka roa volana fa miandry tsika. Tonga roa volana zotsy ny olona tena misy problème tampoka. Misy contre-temps tampoka tena misy imprévu tampoka fa tena tsy possible tampoka izy. Fa raha Andriamanitra tena nanao an'izany, raha Andriamanitra miteny. Raha Andriamanitra miteny fa hidina izy, ho avy izy. Ny fotoana sisa ny rasanao. Miorina tsara ty aza miova, tsy maintsy tonga izy. Keep on, izay ny titran'ny misaotra mampiony. Amen. Mahireza ravana. Mahireza fa io zavatra andrasanao io mahafinaritra be tena anankiray tenen'ny ranabavy Efesanina izy teo. Efesanina 4. Efesanina 4:20. Ary ho an'ilay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay rehetra nangatantsika na heverintsika azy, araka ny hery izay miasa tao amintsika. Ny hivoaka ao Egypta fotsiny mba nangatahany zanak'Israely. Ny mba hoe hivoaka ao Egypta tsy ho andevo intsony. Hoy Andriamanitra tsy ampy anareo izany. Ny ampy anareo izao no mety aminareo. Fomba tiako aminao sao dia mba tsy tsapanao tsara izany. Hoy izy ny zanak'Israely, Jehova mba avoy ao to Egypta moa. Tsy maninona ny tany efitra rehefa tsy eto Egypta moa mampitsaly be zay. Hoy Jehova andao ary avokako nareo. Za hamonjy anareo hamonjy anareo tany Egypta dia hitondra anareo hiakatra hiala amin'izany tany izany dia ho any amin'ny tany soa sy malalaka. Sady menao izany tany soa sy malalaka dia mbola tany tondra-dronono sy tantely. Ary io tany io tsy tany foana io na hoe tany aina hoe trano hoe tany hoe fahagagana nidina avy any an-danitra fa misy olona eo tompoko. Misy Kananita ao, misy Etita ao, misy Amorita ao, misy Perizita ao, misy Ivita ao, misy Jebosita ao. Fa rehetrarehetra ao ho esorina, mbola dingana koa izany. Izany hoe misy tanàna ny hafa any hiadanany hafa, ho esorina ireo hafa ireo dia ianao no hiadanao. Ireo olona ireo nge nanajary an'io tanàna io. Ireo olona ireo nge no namory ny karakara an'io le tantely sy le ronono nge nisy olona nikarakara fa tsy tonga ho azy fotsiny teo fa ireo olona ireo avela mikarakara fotsiny dia io manihina an'ireo dia esoriny. Fa misy olona efa nomany niala avy tany Egypta hihinana an'ireo. Izany Andriamanitra. Ianao mihitsy izany ny programan'Andriamanitra eto. Izay ilay tenin'Andriamanitra misy olona firenena ataoko soronao foko anakenina, firenena anakenina, mena zanak'Israely izay foko 12 fotsiny. Foko anankiray izany foko anankiroa, firenena anankiray ny solony. Zao firy izy ireo? Kananita, Etita, Amorita, Perizita, Ivita, Jebosita. Tonga dia fokony zanak'Israely anankiroa maka anankiray amin'ny tanàna. Haleluia. Tsara ny tompontsika. Antsasaky ny firenena, antsasaky ny fanjakana ny anankiray. Satria izy mahay manao mihoatra lavitra. Amen. Ny tiako tenenanao izany androany dia izao. Manana fotoana Andriamanitra. Andraso ny fotoanan'Andriamanitra. Nenay misy miteny hoe ozy izy Marta sy Maria ozy Marta hoe raha teto ianao tsy maty ny anadava. Izany hoe taka ny teny. Izany dadabeanay na hinoko an'izay teny izay voalohany ty teny ty médecin après la mort dia tamin'ny taona 1:25 taona maty ny dadabeanay. Fa ny dadabeanay io narary. Dia dadabeanay narary io any ambanivohitra. Dia misy havanay dokotera. Tsy haiko mba efa hainao izany hoe dokotera Randriananja. Fa dadabeanay iny rahalan'ilay dadabeanay, papa-mamanay. Dia
natsoina le le Ralany Randriananja ny anarany, Tatabe Randriananja, raha tsy manono anarana. Dia dokotera io tatabeana io, dia nalaina natsoina avy aty Antananarivo. Hoe marary tamin'izao mbola tsisy telefôna ny ambanivohitra. Dia tonga amin'izay le dokotera tatabeanay le tatabeanay efa maty. Dia tonga ambe mihitsy ry mamanay sy ny ravavy tamin'izany, médecin après la mort. Zany tena dokotera tonga ao aoriana efa tena efa médecin après la mort. Zay le loka izay teny izay fara voalohany teo amin'ny fiainana 5 taona tamin'izany. Ka Jesosy afaka eritreretintsika hoe médecin après la mort. Fa za miteny anao na avant na pendant na après la mort, Jesosy médecin foana. Médecin foana io. Ary na marary ianao na maty na efa any am-pasana, velona ihany ny anarandreo fa Jesosy no tonga. Rehefa amin'ny fotoanany izy no tonga eo, izay zany ny fotoanany, velona fotsiny na tanjonao velona fotsiny. Amen. Ka aza mikoropaka amin'ilay fotoana, aza mikoropaka amin'ilay aiza iandry. Fa Jehovah le efa nidiny iny re, hitako ny fahoriany reko ny fitarainy efa nidina, le izy nidina efa niambina amin'izay. Zany hoe nanomboka teo amin'izy nidina efa tsisy azo atao mihoatra intsony ny fanompoana ataon'ny zanak'Israely. Efa miandry ireo fanafahana sisa. Tsy miratso ny intsony zany ianao zany zao rehefa tonga amin'ny Andriamanitra mivavaka ianao io anomboka ivavaka avy ianao, anapa-kevitra nomboka ivavaka. Zao foana tenako aminareo izay ampahireziko, tsy misy ratso ny intsony, tapitra izay. Manomboka eo na mbola mijanona eo ary io mbola tsisy valim-bavaka hoe tonga. Io ny farany niveau ambony indrindra amin'ny faharatsian'ny fiainanao. Io le problème ambony indrindra, tsy misy intsony ny pire noho io satria efa tanan'Andriamanitra ny fiainanao. Efa tanan'Andriamanitra ny dosianao. Aireza ianao, aireza fa tsy avelan'Andriamanitra rery zany ianao ary. Ny amaranako azy dia ity misy teny anankiray mahafinaritra. Meko antsika rehetra izay manana eritreritra ny andry sy anatona sy andrin'Andriamanitra. Ezekela 20, andininy 30 tapany by sy ny 130 ary ny 230. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mitody ka mbeba mifatotsonareo rehetra. Averiko Ezekela 20, andininy 30 tapany by sy 130 ary 230. Mitodika mbeba mifatotsonareo rehetra dia tsy ho tonga fatafotoinina mahameroka itsony zany. Esoro afaka aminareo ny fatotsonareo rehetra izay nataonareo ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao ho anareo. Fa nahoana no faty ianareo taranak'Israely fa tsy sitrako ny fahafataisan'ny izay maty hoy Jehovah Tompo, koa mbeba ianareo mba ho velona. Tsisy problème tian'Andriamanitra faty anao zany fa ianao mibebaka fotsiny tena mahafinaritra azy. Dia ho tahin'ny Tompo, amoaka anao Andriamanitra. Tena amoaka anao Andriamanitra ary tena resy lahatra dia resy lahatra. Fa raha amin'izao fotoan'izao ianao tena hanatanteraka an'io, esory aminao ny fahadisoanao dia mindalina mibebaka. Tsy avelan'Andriamanitra mihoatra noho izany. Hidin'Andriamanitra. Ary tsy avelan'ny maty ianao. Sitraka Andriamanitra ny hahafaty anao, iny moa le maty. Potika olana io ianao, resy ianao. Tsy avelan'Andriamanitra resy io izany ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mahereza, ho tahin'ny Tompo dia engany mba ho exodosy amin'izay ny fiainanao. Exodosy ho anao ty andro androany ity. Exodosy ho anao ity toriteny ity androany. Fiangana vaovao, fahafahana, fifindrana faobe ho antsika tsirairay avy. Samy tahin'ny Tompo, mahereza, tonga amin'ny fizarana fahatsapana ary tsika io ny kantoko. Radio Akiradio. Raha misy aminareo afaka mizara fahatsapana, inona ny nahavoakasika, inona ny voarainareo tanatin'ity androany ity, dia tonga dia afaka miditra manao appel ianareo izara fahatsapana dia ampidiriko en ligne eto inona ary no zavatra nahakasika anareo tao anatin'ity fotoana androany ity tamin'ny toriteny androany mitsika andralatojo ary ny fitenenana, anao ny fitenenana rahalatojo.
Aleluia. Dia makasitraka pasitera na mety tenenana dia makasitraka anareo mianadahy amin'ny tontena fa nampahery fa dirana velom-panantenana any tena nakasika an'azy tena anankiray teo hoe Jesosy dia médecin après la mort. Tena tsara be ny fiainaka hoe izy fiainako maro ohatra sy efa potika maty fa tena tsisy ny raisina fa soiany fa raha dokotera tsotra dia efa tsisy azo atao tsotra rehefa maty dia maty inona tsotra azo atao ny dokotera aoriana amin'ny fahafatesana fa Jesosy na dia maty aza dia mbola tsanga indray exodosy fifondrana fiandohana miatomboka indray ny fiainana vaovao tena nakasika aminazy mampatsiatsiaha ny fiainako Aleluia. Esoroko an Jesosy ain Jesosy daholo antsika rehetra. Aleluia. Mankasitraka anao raradojo dia maherezatra ny hatrany misaotra ny fizarana fahatsapana fa mahafinaritra be ny fizarana fahatsapana ary mampahery foana. Jesosy amaly fitia anareo rehetra mpizara fahatsapana rehetrarehetra eo fa dia tena hoe mampahery any tsirairay avy ny fizarana fahatsapana izay ataonareo. Ka dia andraso aloha fa ohatry mahavariana fa ohatry ny tapaka ny connexion koa. Inona no mahazo any tsika? Azafady rana Bavy Rodriguez, ianao zao no tokony atsoiko fa aloha mba ianao manao an'ilay appel azafady fa asa tsy mety mivoaka ny appelako avy aty. Azafady dia miandry ny appel anao ahako. Azafady indrindra rana Bavy Rodriguez. Ya. Aleluia. Minanao avy hatrany ary fitenenana inona ary ny azonao arazaina androany rana Bavy Rodriguez. Makasitraka indrindra pasitera na fitenenana dia manao ny Jesosy Kristy ho antsika rehetra dia makasitraka anareo manadata ny tenin'Andriamanitra tena makasika sady mampahery be. Na zao ny zavatra tena nakasika anazy hoe tsy andro fotsika hoe mitavaka fotsiny fa mila tsika mipatraka n'Andriamanitra, mila mikajy n'Andriamanitra dia mila manao dingana dia mila manana faharetana dia rehefa izay ataontsika dia efa hoatsika maimaimpona ny fanasitana natoka ho azy dia fanasitanana sy ny fahafahana ary ny fifondrany fahobe dia faharoa nakasika be anay hoe Jesosy tsy rehefa Jesosy tsy tazany hoe médecin après na médecin avant na ino fa rehefa tonga Jesosy fianaran'i Jesosy dia médecin foana izy na maty araka ny marary hosotrana. Izay tena nakasika dia makasitraka indrindra pasitera. Aleluia. Amen. Aleluia. Makasitraka indrindra anareo rana Bavy Rodriguez. Andriamanitra manadram-pahasoavana maro fity mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Mahereza daholo tsika rehetrarehetra dia samby tahiny mitombo. Aleluia. Zao no ataontsika anohira anankiray tsika dia aoriana nytity hivavaka tsika. Inona ary nira mba tiana hitanareo hoe mba mifanaraka amin'izany ataontsika mianatra mijery hira nareo inona zany raha nareo zany ny eto amin'ny toerako zao dia inona ny hira hitanareo mba hira mifanaraka amin'ilay toriteny teo fa tsy hoe kory hoe ofrera tampoka ataontsika zao fa raha nenao an'ilay toriteny zany nareo dia mba hanolotra hira. Inona ary ny hira hitanareo mba hoe tokony ho atao amin'ity androany ity dia izay hira ataontsika sy hira miditra voalohany hoe ka mifanaraka amin'ilay toriteny dia izay no ataontsika eo. Inona ary ny hira angatanareo inona ny hira tianareo ataontsika androany mialohan'ny hidirantsika mivavaka. Aleluia. Miaino anareo ary dia misaotra anareo amin'ny fakasitrahana sy ny firariantsoa Andriamanitra amaly fitianareo Uraise miapaka ary Uraise miapa Marizo ny tsy afahantsika mandefa an'iny dia tapaka iny raha vao iny no ataontsika fa atao hira miteny gasy raha mety. Azafady dia tapaka iny mantsy raha vao. Aleluia. Atao hira miteny gasy miandry anareo ary raha ny oloko marina izany. Raha ny oloko inona ataontsika
Sotranao mami iny niza ataontsika androany niza nangatahany mami iny fa marina mihitsy zany. Sotrany mami tsika iny niza ataontsika androany. Sotrany nahatra fitrafarana efa aoriana tirytytsika dia hivavaka avy hatrany dia hivavaka ihany koa ho an'ny firenena. Alleluia. Ndao ary menao finaritra daholo isika mianakavy. Thank you.